Ho an'ny fanatanterahana ny asa ara-tsosialy samihafa kosa toy ny efa fanao ny isam-bolana nanomboka ny volana martsa dia nanolotra fanampiana ho an'ny zokiolona karakarainy ny fikambanana foyer de vie Andrainarivo ny manda ho an'ny firaisam-pirenena Tarehin-Dramatoa Lalatsiana Ravolomanana sy ny mpiara-miombona antoka amin'izay Ramatoa Thérèse Zafy no filombonaitra ihany koa moa. Toy ny efa fanao ny isam-bolana nanomboka ny volana martsa dia nanolotra fanampiana ho an'ny zokiolona karakarain'ny fikambanana foyer de vie Andrainarivo ny manda ho an'ny firaisam-pirenena Tarehin-Dramatoa Lalatsiana Ravolomanana sy ny mpiara-miombona antoka aminy izay Ramatoa Thérèse Zafy no filoham-boninahitra. Mofomamy, voankazo, vorona, vatomamy sy ny hafa koa no natolotra ho an'ireo zokiolona sy ny mpikarakara azy ireo mba ahafahan'izy ireo mifety amin'izao asaramanitra izao. Miisa 7 moa ireo zokiolona izay beazina eto amin'ny foyer de vie ary misy ihany koa ireo izay klasy mody. Ny 7 isan-jato ny fandanian'ny fikambanana foyer de vie raha ny fantatra dia vola madiodio ny fikambanana ary ny 3 isan-jato kosa dia avy amin'ny malala tanana.